Ankasitrahana fentsika manaraka an'ity oronantsary mikasika ny lehilahy sy ny tontolony ity. Ny farany teo dia nisy fandarana telo ny resahantsika mikasika ny atao hoe toetra voajanahary misy eo amintsika lehilahy. Dia ny toetra voajanahary manim-bolo, ny toetra voajanahary tia mitrandraka ary ny toetra voajanahary afaka misehatra sy misahana zavatra maro. Amin'ity an'ity indray tsika dia iresaka mikasika ny atao hoe krizin'ny manasam-piainana na le ataony teny frantsay hoe crise de la quarantaine. Eo amin'ny 70 taona eo zany no misasaka ny fiainantsika amin'ny ankapobeny, satria araka ny voalaza dia hoe ny faharetan'ny fiainantsika zanak'olombelona dia manodidididina ny 70 hatramin'ny 80 taona eo. Ka eo amin'ny 80 taona eo zany no misasaka ny taona. Misy krizy indray zany amin'io manasam-piainana io. De krizin'ny manasam-piainana no horesahantsika. Raha patsahiviko tsotsotra ny krizin'ny adolantseto dia eo amin'ny 13 makeo amin'ny 15 taona eo. Zany hoe ilay fahazazana ny laozana, ilay atanorana no omanina. Latsaka tenatenany eo zany le ataontsika hoe adolantseto. Fa maninona nisy krizy ny adolantseto? Satria voalohany indrindra aloha misy fiovana ny vatana, manomboka tonga daholo ny tsirim-panetana rehetra, manomboka maniry ny volombava, ny tiritirina ny nono sy ny sisa sy ny sisa. Ka misy ady anaty ao fialana amin'ny fahazazana makeo amin'ny atanorana, misy ihany koa ny fiovana eto amin'ny vatana. Dia zay no mahatonga an'ilay ataontsika hoe krizy ny adolantseto. Tsy lavitra an'izay ihany koa ny olon-dehibe. Rehefa tonga eo amin'ny 70 taona eo dia misy krizy ihany koa mitranga. Manahoana moa ny toe-batana rehefa tonga eo amin'ny 70 taona hatramin'ny 15 taona eo? Eo daholo voalohany indrindra no miseho ny aretina. Raha olona misy cholestérol ianao, ay iseho izy eo. Olona misy goty ianao vokatry ny fihinanana sakafo matsiro hatramin'izay, ay ho avy ary izy ary angotsongotsoka ny vanitaolanao. Toy izany ihany koa ny resaka prostaty, toy izany ihany koa eo ny fiandohany, toy izany ihany koa ny resaka aretin'ny vo sy ny olana amin'io resaka aty sy ny fo. Mipongatra daholo io aretina rehetrarehetra io. Zay ny ao anatin'ny vanim-potoana fandalovana amin'ilay 70 ka hatramin'ny 50 taona zay, na isehon'ilay ataontsika hoe krizy manasam-piainana. Eo ihany koa amin'ny endrika ivelany, manomboka mitsimoka ny volo fotsy. Dia eo amin'izay manomboka tonga daholo ny ketrona maro isan-karazany, manomboka antitrantitra ny tena, tsy manaiky koa le vatana fa te ho tanora lalandava, mitady an'izao vahaolana rehetra zao fa te ho tanora, endrika ivelany zay. Maro ny olona tonga eo amin'ny 70 hatramin'ny 50 taona eo no tsy manaiky ny tena intsony rehefa mijery fitaratra hoe ohatry ny lasa antitra zany, fa dia mitady izay atanora lalandava. Lokoina ny volo, ngotana ny volo fotsy, atao metimety daholo ny tarehy ary zavatra tsy fanositra hatramin'izay ary lasa misorana rehefa tratry ny atao hoe krizin'ny manasam-piainana. Zay ndray izy ny endrika ivelany ety anatiny. Fa amin'ny fiainana manodidina kosa dia mbola misy toe-javatra mitranga ihany koa anatin'ny 70 hatramin'ny 50 taona eo. Ohatra hoe famoizana ny olon-tiana, mety hoe maty ny ray aman-dreny eo, misy fahabangana zay ny fiainana, misy voadonany fihetseham-po sy ny fitiavana ao anaty. Eo ihany koa ny amin'ny resaka manodidina, tonga amin'ilay taona be aya, matahotra sao dia voaroka amin'ny asa ary manomboka tsy mantoko tendina intsony hoe raha voaroka amin'izao moa dia ho aiza, satria ny asa efa mihoatra n'ilay atao hoe fetrany taona farany izay azona asa. Ny fitadiavana asa rehetra mandeha any amin'ny gazety, ny amin'ny radio, ny amin'ny télé dia manodidididina ny 20 hatramin'ny 30 taona eo daholo. Fa raha fa betsany 70, ianao nefa efa mihoatra ny 70 zany hoe tsy afaka hitady asa amin'ireny tolotra maro isan-karazany ireny. Tonga koa ny aya amin'ny resaka arak'asa, lasa tsy mantoko tena intsony, lasa miaya hoe raha voaroka dia ahoana no avy sy ny rehetrarehetra. Endriky ny krizin'ny manasam-piainana zay. Fa amin'ny resaka fitiavana ihany koa dia misy endrika krizy ihany koa mivoaka ao anatin'ny olona zany amin'io 70 hatramin'ny 50 taona io. Lehilahy no resahako eto, fa ny endriky ny krizin'ny manasam-piainana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy hafa, fa ny lehilahy ihany zany no resahako eto. Ohatra hoe eo vao tonga saina, satria le vatana efa manomboka hiditra amin'ny atao hoe fahanterana, kanefa tsy manaiky manohatra le vatana fa mihevitra azo tanora lalandava. Dia misy ny ady anaty amin'ny resaka fihetseham-po ara-pitiavana. Eo vao mandinika an'le vady amin'izay hoe
lasa ratsy le vady eo vao mahita hoe kipy ve zany naka an'ty vady ty fa jereo ty aratsiny le vady koa moa zany matetika efa manomboka antitra miaraka aminao a vita daholo ny aratsiana ary ny sasany ary tonga hatramin'ny eritreritra mihitsy hoe le ty e raha tena mandinika ty vadiko ty a de tsy virjiny izy niaraka tamiko voalohany kanefa ny ekeko ohatry matiantoka be a tonga ty amin'ny faefapolo taona fa 50 taona hoe tsy maniaraka tam'izany virjiny zany misy de mametraka fanontaniana anaty ary betsaka lehilahy rehefa tonga amin'io ataontsika hoe krizy manasam-piainana io no lasa mandrava tokatrano antony anankiroa le izy ny anankiray a be debe zany ny tanora misandratra iny zany le ataon'ny teny teknika hoe démon de midi zany filazan'ilay tovavy kely tsara tare manaitra mason'ny lehilahy 70 taona mahery 50 taona latsaka ary misasany ary a de roboka miaraka aminy mihitsy mirongatra io démon de midi io ka mahatonga ny fisarahana sy fiarahana amin'ny bodikely efa nisy zany tamin'ny atram'izay a fa voajanary amin'olombelona moa no horesahako eto ny faharomarava tokatrano ndray a die eo am'izay zany le lehilahy no ataontsika hoe mahita ny fahamarina toeran'ny sehatra misy anazy raha netiny ny ataony de midingina izy fa nety foana zany nataony ary mieritreritra izy fa hitoy a zay mety zay a rahatr'izay raha tsy netiny nataony de mametra sy mametraka izy ny atao hoe fetran'ny fiononana de mametraka izy hoe zay zany za de ferany atreo am'izay ny toerana misy azy ka rehefa mahazo an'io toerana maro toerana misy azy eo am'izay ny lehilahy de eo am'izay no miseho daholo ty adalàna isan-karazany ty ny fiarahamonina ihany koa nefa am'izay fotoana zay manosika ny démon de midi koa mitsangana ahoana moa fiseho an'izany ohatra raha misy ankizy vavy ataontsika hoe 20 taona ao amin'ny hatsarany tanteraka izy de ao anatin'ny hatsarany tanteraka zay izy a raha ny olona tokony hiaraka aminy raha miresaka ara-batana sy ara-taona andresahana de manodididina ny 17 hatramin'ny 30 taona eo zay ny tokony hiaraka aminy ka rehefa misy zavatra angatahan'le vehivavy io raisika hoe finday avolenta ohatra de sarotra am'ilay ankizy 17 taona no anatanteraka ny sitrapo-keliny fa ilay 70 taona mahery kosa raha atao anatin'ny sokajy manakatao izy na tsy maninona ihany koa ao anatin'ny atao hoe fahamarina toeran'ny loharanom-bola de na apiso de apiso ary izy de manana fahafahana ame fahafahapoa an'ilay tovavy kely ny tovavy bodikely koa moa tsy andaniny zay maha démon de midi anazy izy misandratra atoandro a de manararoatra tsy te hisahirana tsy te hisasatra tsy te hivelivy fa kosa te amantambonina ny akamarony fa tsy te hiary tsy kelikely de manararoatra an'ireo lehilahy ireo akapoben-javatra no nresantsika teto mikasika ny atao hoe krizin'ny manasam-piainana andalovan'ny isam-batan'olona izy io fa ny antony fampizarako aminao ny endrika isehoany sy ny hery manosika ao anatiny a de mba ahafahantsika mandanjalanja hoe inona ny tokony ataoko a rehefa tonga hitaonan'ny faefapolo hatramin'ny 50 taona io azo atao tsara nefa ny misoroka ny fandalovan'io krizy io amin'ny alalan'ny fahalalana ny tenanao voalohany indrindra fifehezanao ny tontolo manodidina ary ny fampizarana fahalalana toy zao hitanao a amin'ny oronantsary zao tsy maintsy andalo ny taona faefapolo ianao a ary andalo krizy tsy voatery nefa aharitra zany krizy zany ny sasany 3 volana ny sasany 8 ny sasany 5 taona ny sasany 10 taona ary ny sasany nietsika krizy foana mandra-pahatonga ny 20 taonany makasitraka indrindra fanarahanao anty oronantsary ty hatramin'ny farany